Vakina garatra misokatra ho amin'ny fampandrosoana mandray fivoarana foire économique Zovy andiany fahatelo fanamafisana ny toekareparitra amin'ny alalan'ny fifanakalozana ny 13 ka hatramin'ny 14 Mey eo amin'ny araben'ny fahaleovantena Antsirabe ho anao mpanao asa tanana mpandraharaha orinasa madinika sy vavety manome sehatra ho anao ny faritra vakina garatra foire économique Zovy andiany fahatelo azavela andalo fotsiny. Hiditra amin'ny andiany fahatelo sahady ny foire économique Zovy ho totosaina eto andrenivohitry vakina garatra ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Mey ho avy izao izany hoe ao anatin'ny fankalazantsika ny andron'ny Pentecôte izany. Nisy ny famolina mpanao gazety ny fahasivy ambin'ny folo ny volana Aprily lasa teo notarian'ny lehibe ny faritra vakina garatra sy ny mpiara-miasa aminy nanazavana ny andinindininy momba ny foire économique Zovy andiany fahatelo. Misoratsika tsara avy tonga tamin'ity androandroany ity amin'ny ataontsika hoe fanokafana tokoa ny antsointsika hoe campagne de communication na ataontsika hoe fampahafantarana ny mikasika zany antsointsika hoe foire ara-toekarena eo anivon'ny faritra vakina garatra izany izay mitondra ny anarana hoe Zovy taona 2024 izay ho atao amin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Mey ho avy zao eto Antsirabe eo anivon'ny place de l'indépendance. Ny zavatra tsara marina anankiray dia andiany fahatelo ity foire ara-toekarena eto anivon'ny faritra vakina garatra Zovy ity. Ny zavatra faharoa zay faharoa tsara marina ihany koa dia misy ilay ataontsika hoe vina eo anivon'ny faritra vakina garatra izay nametrahana azy voalohany indrindra moa dia ny hoe ny faritra vakina garatra dia faritra izay misokatra amin'ny fampandrosoana ary misokatra ihany koa amin'ny modernité moa ny tenenantsika azy. Ny vina anankiray voalohany zay ary ny kosa ny ataontsika hoe ny nametrahana manokana ty andiany fahatelo amin'ity foire ara-toekarena eto anivon'ny faritra vakina garatra Zovy taona 2024 ity dia nantsotsika izy amin'izay fotoana zay dia ny hoe fanamafisana ny fifaneraserana ary fifampizarana amin'ny alalan'ny traikefa. Ny tena horesana anatin'izay dia ny hoe mila tafatsofoka eo anivon'ny faritra ny rehetra zay ao anatin'ny faritra. Misy distrika fito eto, misy fandrarana isan-karazany eto, misy ihany koa seapirina isan-karazany eto, misy ataontsika hoe lafina ara-toekarena maro mampiavaka vakina garatra na fambolena na fiompiana na ny fanodinana amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia zay ny verina anatin'izay hoe isy zay ataontsika hoe fanamafisana ny fifaneraserana ary fanamafisana ihany koa ny fifampizarana traikefa amintsika tsy amintsika aloha ary faharoa amin'ny avy any ivelany ihany koa ifanerasera amintsika eto amin'ny faritra vakina garatra ary ny samy faritra rehetra ihany koa mba hifampizara zany traikefa izany. Araka izany dia ifototra sy todika misimisy kokoa any amin'ny lafiny ara-toekarena ity foire économique Zovy andiany fahatelo ho totosaina ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Mey ho avy izao ity. Ho antsika izay mila ny andinindininy dia afaka manatona mivantana ny biraon'ny faritra vakina garatra na ihany koa miantso ireto laharana izay misoratra eto ambany eto ireto. Vakina garatra misokatra ho amin'ny fampandrosoana mandray fivoarana foire économique Zovy andiany fahatelo fanamafisana ny toekareparitra amin'ny alalan'ny fifanakalozana ny 13 ka hatramin'ny 14 Mey eo amin'ny araben'ny fahaleovantena Antsirabe ho anao mpanao asa tanana mpandraharaha orinasa madinika sy vavety manome sehatra ho anao ny faritra vakina garatra foire économique Zovy andiany fahatelo azavela andalo fotsiny.